Pentanana mapa miaraka amin'ny président Yandry Rajoelina fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Miarabantsika rehetra zany ny candidat au maire eto amin'ny commune rurale Nosy-Avaratra ila amin'ny CCC zay moa zany na lehibe ohatra zao dia aleoko tononona amin'izay satria zay ihany koa ny ahafantaran'ny olona. Antony anankiray izay nahasarika hoe hilatsaka ho vidiana aloha ho be ny tanàna dia tsotra be hoe efa adjoint maire teto amin'izao arrondissement zao zay tamin'izany fotoana izany dia efa conseil commune ihany koa nandritra ny efa taona dia raha tambatra zany zay efa taona tompony andraikitra ny arrondissement adjoint au maire chargé d'arrondissement ny Nosy-Avaratra. Efa taona koa conseil ny commune Sabotsynamehana dia hoe zay traikefa izay voalohany nahatonga anay hoe andao hilatsaka ho vidiana zany satria mahafantatra tsara nyity toerana ity zay. Faharoa ny vahoaka mihitsy koa teto amin'ny manodidina zany no nametraka hoe tsara raha misera manao fa efa manana traikefa ao amin'izany dia izay anton'izay no nahatonga aloha hilatsaka ho vidiana. Ary fahatelo ny antony anankiray izay nahatonga hoe hilatsaka ho vidiana hiaraka amin'ny mapara dia tsotra be hoe le fanovana izay noeritreretina natao mbola tsy tanteraka hatramin'izao dia hoe ny mapara no manana an'izay foto-kevitra izay i président Yandry Rajoelina no manana an'izay foto-kevitra izay ny amin'ny fanovana tena izy dia ho an'izay olona mirehetrarehetra mitady an'izay zany dia izay ny antony hoe tsara raha ohatra ka milatsaka amin'ny anaran'ny mapara. Anankiray ihany koa hoe fiaraha-miasa mihitsy koa ny tediavina satria raha filatsahana ho vidiana be ny tanàna zany tsy vita irery zany dia fiaraha-miasa ny tediavina dia anisan'ny antony anankiray ihany koa zany nahatonga anay hilatsaka ho vidiana amin'ny anaran'ny mapara ihany koa. Zao izy nahazo commune vaovao antony anankiray zany dia hoe le fitantanana ankapoben'ny commune mihitsy ny mila miova dia ny fanaovana politika eto Madagasikara koa anankiray mila miova fa tsy le omaly ihany mbola androany dia mbola ora-pitsy koa dia anankiray izay nahasarika anay zany hoe andao hiditra tsehatra mba ahafahana hoe tsy le isan'le olona mpimenimeny aty ivelany fotsiny fa andao mihitsy hiditra dia mba mahita hoe zao le zavatra misy zao ny zavatra tokony harenina manoloana an'izay zavatra izay. Misy fokontany firy eto amin'ny commune Nosy-Avaratra manokana dia misy firy ianareo no candidat tsika hoe hisafidianana vahoaka dia tsy haiko mety ho fantatra koa hoe mety eo amin'ny firy eo ny isan'ny mpifidy. Ya, eto amin'ny commune rurale na Nosy-Avaratra zany amin'ny maha commune vaovao azy dia efa ex arrondissement izy ity talohan'izay efa firaisampokotany ihany koa misy mponina eo amin'ny 25 600 eo zao amin'izao fotoana izao eto amin'izany fokotany 5 zany dia ny mpifidy amin'izay 7000. Momba ny rano fisotro madio zany mba anisan'ny programme anasa koa satria hita zany zao amin'izao fotoana izao hoe betsaka ny fokotany aty ambanivohitra moa zany mbola tsy manana rano fisotro madio hoe alaina avy amin'ny Jiramana ohatra zany na dia efa misy ary aty somary tapatapaka ihany ny Jirama fa ny eritreritra zany zay hoe tsara raha manao vovon-drano izay azon'ny tsirairay avy atsakana mba ahazahoana rano madio ahatonga ny fahasalamana ho feno sy tanteraka zany. Dia anankiray amin'izany zao ery afara vohitra avaratra talohan'izao nanomboana ny propagande hoe niaraka tamin'ny fokon'olona teny zay nanao asa fanamboarana fatsakana anankiray izay fatsakana an'ny mponina io dia mila tsaraina satria rehefa avy ny olana tena ranopotaka no sotroin'ny olona. Izay anankiray dia fahatelo mikasika ny fanatsarana ny foto-drafitr'asa efa misy zany hoe lahara-pahamehana aloha zany zao izay saika adino kely teo hoe ny commune zany amin'izao fotoana izao maha commune vaovao azy tsy misy birao dia mihintsy mananteny zay fa anjaran'ny fanjakana moa no manatanteraka an'izany ary raha tsy diso zay efa nitsidika n'ilay toerana anaovana azy ny distrika sy ny ministère ny tany angamba dia misy mananteny zay fa raha vao
tapitra ny raiky amin'ny telopolo jolay dia anomboka zany fotodrafitrasa zany zay braon'ny commune zay zany fotodrafitrasa voalohany hoe tokony ho atao aloha manaraka an'izay fotodrafitrasa efa misy dia ho hatsaraina zany ohatran'ny EPP lazainy ery zao dia labasy no atafo an'le sekoly satria lasa andrivotra le izy dia tsy ampy zany ny fikarakarany dia zavatra maika ohatran'ireny zany reny ny sosialim-bahoaka reny ny tena imasoana aloha zany satria hita hoe sahirana ny olona ko manokana zany misy candidat 10 eto Anosiavaratra zany zao hoe lalana voalohany amin'izay ny mapara ny tenako zany dia zavatra tiako marihana amin'ny olona dia hoe mahaiza mifidy fa zava-dehibe loatra ho an'le commune vaovao zany io fifidianana io amin'ny efa taona indray vao misy fifidianana ka raha amin'izao fotoana izao no ratsy fiatombohana ny commune dia hoe mbola isy efa taona manaraka indray vao azo arena zany dia mety hanana fahasahiranana ka eto aho zany dia misarika ny sain'ny olona koa hoe tokony tonga hifidy ny olona satria na dia atao hoe leo ara ny olona hoe fifidianana filoham-pirenena fifidianana député ny tena marina dia hoe tsy mahakasika azy mivantana reny fa somary mbola lavidavitra azy fa ny commune kosa zany dia tia le hoe élection de proximité dikan'izay zany manakaiky ny vahoaka dia tokony hoe azo hifidy ny olona manoloana an'izay zavatra satria raha izao izy zany tsy mifidy dia afaka efa taona indray vao afaka hifidy ny commune vaovao raha teo dia sarotsarotra ihany zany hoe roviana vao tafarina ny commune roviana vao androso ny firenena ka dia sarika ny vahoaka zany eto amin'ny commune rurale Anosiavaratra hoe tokony tonga hifidy sika dia mahaiza mifidy amin'io fotoan'io ka za tsy ilaza hoe anao propagande ny tenako fa matoa zany ny latsaka nanana fandinana be ny tanàna dia hitondra fampandrosoana amin'ity Anosiavaratra ity fa ny tantana ny arrondissement Anosiavaratra tokoa tamin'izany fotoana zany dia lasa commune izy amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafin'ny fidiram-bolan'ny commune angamba dia tsotra be hoe eto aminay eto fantatrareo tsara hoe misy espace maso samihafa zany hoe misy ihany koa ny orinasa eto Anosiavaratra zao misy orinasa mpanao éponge misy mpanao yaourt ohatrohatr'izany dia eo amin'ny lafin'ny toe-karena zany reny azo atao hoe mampidi-bola ho an'ny commune reny anankiray koa zay zany efa mijery mihitsy hoe raha ity Anosiavaratra ity ny zavatra hitanay tany amin'ny recensement tamin'ny taona lasa teo zany dia eo amin'ny lafin'ny hetra azo atao tsara ny mampandroso an'ity commune ity raha ohatra ka tsara tantana ny commune anankiray amin'izay foto-kevitra hoentinay moa zany dia hoe vahoaka tokony mandray andraikitra ary ny mpitantana manao tsara tantana ny tanàna dia rehefa avy eo mandroso azy ny tanàna raha ohatra ka zay ny zavatra misy ny fananantany zany malalaka dia malalaka ty ary hitantsika tsara hoe hatreo ankady kely Mianavaratra dia hita hoe quartier résidentiel zany aty ary mbola betsaka ny tany tsy misy manorina trano nefa koa efa misy ihany manomboka manao azy dia za zany mieritreritra hoe raha eo amin'ny fananantany ho an'ny olona zay tompony reny tany reny dia tsy tokony hipetrapetraka fotsiny amin'izao reny fa ampiasaina izy zany mba amokatra ohatra fotsiny hoe rehefa tsy mahavita ny tompony mba mifanaraka amin'ny olona ety atoerana satria tsapa sy fantatra zany fa hoe fambolena sy fiompiana no tena antom-piveloman'ny olona ety dia tsy tokony avela hipetrapetraka foana zany ny tiana horesahana amin'le hoe fananantany zany dia tsotra be hoe reny tany reny malalaka ety amin'ity faritra ity ary tena mbola azo anorenana zavatra ka eto sady zay dia manao antso avy hoe ho an'ny tompony reny tany reny dia azo atao tsara mihitsy ny mba mampandroso an'le toerana amin'ny alalan'ny fanorenana orinasa na tsy fantatro arakarak'izay fanarahana amin'ny olona dia mba hampandroso ny commune zany ina ho asongadina ihany koa dia tsy dia lavitra loatra n'Antananarivo moa zany ity Anosiavaratra ity dia ireo amin'ny lafin'ny fitaterana zany no tiana ho apetraka kely hoe tokony hisy fitaterana matotra zany aty aminay fa hatramin'izao aloha dia coopérative ray miasa ety dia manao zay saim-patany fotsiny izy dia teanao izy dia manao tsy teanao izy dia ohatrany somary mampifilafila vahoaka dia ny tianay zany hoe ho matotra kokoa le izy dia anankiray amin'ny programme anasa koa hoe
raha ohatra ka izay ny lany be ny tanàna dia afaka mandray coopérative anankiray vaovao zay a mba hifaninana amin'ny efa misy eo mba ahafahana mampizotra tsara n'le fitateram-bahoaka zany. Ina ho asongadina ihany koa dia tsy dia lavitra loatra Antananarivo moa zany ity anao izay varatra ity dia ireo amin'ny lafin'ny fitaterana zany a tiana ho apetraka kely hoe tokony hisy fitaterana matotra zany aty aminay a fa hatramin'izao aloha dia coopérative iray miasa ety dia manao zay saim-patany fotsiny izy a dia teanao izy dia manao tsy teanao izy a dia ohatrany somary mampifilafila vahoaka dia ny tianay zany hoe ho matotra kokoa le izy a dia anankiray amin'ny programme anasako hoe raha ohatra ka izay ny lany be ny tanàna dia afaka mandray coopérative anankiray vaovao zay a mba hifaninana amin'ny efa misy eo mba ahafahana mampizotra tsara n'le fitateram-bahoaka zany. Ben'ny tanàna mapa miaraka amin'ny président Iandro Rajoelina fa ny fitiavana no lehibe indrindra.